Ny alakamisy zoma lasa tao ihany koa no nanatanterahana ilay atrikasa tetsy amin'ny Paon D Or. Atrikasa natao indrindra andinihana ny mahakasika ilay antsoina hoe alimentation scolaire. Nisy ny famolavolana drafitrasa entina narenana ny lesoka ao anatin'ity antsoina hoe alimentation scolaire ity. Ny atrikasa izay nitanterahana nandritry ny 2 andro teto amin'ny Paon D Or Ivato dia tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe sabeur na ny system approach for better education result izay fitaovana iray entina hanatsarana ny vokatra eo anivon'ny fampianarana. Misy 13 ny lohahevitra voatokajy ao ka anisan'izany ny resaka alimentation scolaire sy ny fahasalaman'ny ankizy. Fikarakarana izy io dia ny PAM sy ny Banque mondiale ary les partenaires PCD, Partnership for Child Development, no miara-miasa mikarakara izy io. 17-18 juillet nanaovana izy io ary ny tanjona dia ny zahana zany jerevana hoe manahoana sy ahoana daholo ny cadre politique institutionnel au niveau de l'alimentation scolaire eto Madagasikara. Dia zahana izy io amboarana jerevana zany izay drafitrasa ahafahana mametraka solution na court terme, moyen terme, na long terme momba ny alimentation scolaire eto Madagasikara. Zay zany ny fehany amin'ny ankapobeny. Izy moa zany mbola hitohy foana fa izy io fotsiny zany misy ezahana foana zany fa à partir an'ilay drafitrasa izay natao tamin'ity atelier ity hoe inona ny plan d'action ny zavatra mety hoe ataontsika lara-pahamehana ahafahana mezahana zany hanatsarana be kokoa an'ilay alimentation scolaire eto amintsika. Marana fa misy problème na financement izy amin'izao fotoana na dia misy ara zany fanampiana avy any ambony partenaire samihafa ohatra ny hoe Global Partnership for Education GPE izay géren'ny Banque mondiale dia mbola misy any zany fangatahana fanampiana hafa satria fantatrao tsara fa na ny PAM fotsiny ary dia au niveau an'ny 4% ny élèves ihany ataon'ny PAM eto Madagasikara momba ny cantine scolaire. Dia anisan'izay ny gouvernement koa zany manana ny azy ministère de l'éducation nationale zany hoe misy koa fiara-miasa amin'ny PAM sy ministère moa zany ao anatin'izay 4% zay fa tsy mbola ampy mihitsy zany raha tena jerentsika raha fahitana ny zavatra misy amin'izao fotoana zany mbola tena mila fanampiana betsaka. Voarakitra ao anatin'ny drafitrasa ohatra ny famolavolana politika nationale ho an'ny alimentation scolaire, ny fampitomboany sy ny fiarovana ny teti-bola natokana ho an'ny izany sehatra izany, ary koa ny fametrahana ny comité de pilotage ivondronan'ny sehatra maro raha tsy laza afa-tsireo. Nanatrika ny lanonam-pamaranana ity atrikasa ity omaly ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ny solotenan'ny PAM eto Madagasikara ary ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta. Voalohany mahatsara ny ankizy fa mahatsara ny faritra misy an'ny ankizy ary fahatelo rehefa zay no atao dia mitombo tsara izy mianatra tsara izy lasa lehibe matanjaka izy afaka hiasa ho an'ny firenena. Zavatra moa afaka 10 taona 20 taona vao hita fa tsy maninona fa isika izay any tsy miasa isika rehetra tsy miasa fotsiny ho an'ny ho antsika androany fa ho an'ny firenena ho an'ireo zanantsika antsika amin'ny manaraka mandritra ny génération zimoary zany. Ny solotenan'ny PAM eto Madagasikara Andriamatoa Vilaine Van Milink dia nanorotsoritra fa nahitany bokan'ny atrikasa izay nahafahana namoaka drafitrasa hanarenana ireo lesoka samihafa. Ny prime ministre moa dia manantena fa ho tanteraka tokoa ny drafitrasa napetraka ary vonona ny anohana ny gouvernemanta izay tarihany raha ny voalazany.